Mbola mitoetra no zany fanentanana ho an'ny Telma mba hanoratan'ireo mpanjifa ny carte SIM ny orinasa raha teo izay tsy nitsahatra manentana ny mpanjifa ny ankafy ireo vokatra samihafa eo anivon'izay Telma izay fa mifanindran-dalana hatrany amin'ny fanabeazana ara-panatanjahantena ny tontolo samihafa izany indrindra no nivohitra nandritra ny lanonana famoahana amin'ny fomba ofisialy ny andiana mpanabe ara-panatanjahantena ny tontolo saina ny tolakandro teo tesy amin'ny ANS-Ampefilo ny famoahana azy. Enina amby roapolo mianadahy no mandrafitra ny andiany faharoa amin'ny mpanabe ara-panatanjahantena na éducateur sportif izay vao navoaka ara-pomba ofisialy androany tolakandro tetsy amin'ny Akademia Nationale misahana ny fanatanjahantena na ANS-Ampefilo. Avy amina faritra maromaro eto amin'ny nosy ireto mpanabe izay vao navoaka ireto ary voatendry hiasa eny anivon'ny sekoly maro eto amin'ny nosy hitondra ny fameno ny fanabeazana any an-tsekoly amin'ny alalan'ny fampiofanana ara-panatanjahantena. Misy ny rafitra anankiray izay napetrakantsika eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia misy pôr-étude. Io zany dia misy tovakana makany amin'izany rafitra zany ary hitantsika tsara fa tsy mitsahatra nandray vokatra ny firenena malagasy atao anatin'izany fametrahana zany programa sy politika anankiray zay izay hita fa na dia soanisahirana aza teo anaty fanatanterahana azy ny amin'ny ara-bola sy ny amin'ny fandanena isan-tsokajiny dia hita fa azo tsapain-tanana. Ianao avo dia avo ny fisaoran'Andriamanitra amin'izay nahavitantsika soamatsara ny izay fiofanana izay satria izy ny mpanahatra zavatra rehetra rehefa nisakana izy tsisy tanteraka teo fisaorana azy be zay vita. Nanomboka ny 2 novambra teo ary ny farana androany tamin'ny fizarana ny sertifika izany fampiofanana no rantoviny izy 4 mianadahy ireto zany. Nanamafy avokoa moa na ny taliha jeneraly ny ANS Ranefson Patrice na ny sekretera jeneraly Ralaivao Lovatiko fa tsy fitaizana vatana fotsiny ihany ny fanatanjahantena fa sady fampianarana fiainana sy famolavolana ny ankizy ho tonga olombanina sy ahisedra ny fiainany manontolo mihitsy.